Vatsimpana Etnineni Ratovelo Jacqueline. Ary aoka napaka amponareo ny fiadanan'i Kristy, fa ho amin'izany no niantsonanareo tena iray, ary aoka ho feno fisaorana ianareo. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay tsara indrindro, ataonay ahoana no tsy andohalika sy ankohaka eo amin'ny tongo masinao ry Andriamanitra ray zanaka fanay masina, mba hiarahabanao, hideranao, ankalaza ary anome voninahitra ambony indrindra ho anao, satria izahay no verina atrapamonjena toy izao tompo dia noho ny fitiavanao. Izahay no mbola feno hery sy tanjaka fahasalamana toy izao dia mbola noho ny famindramponao ihany. Isaotra indrindra mankatelina Jesosy Kristy tomponay, fa tena mahatsiaro sambatra tokoa izahay. Mbola nomenao tompo-pahasoavana iombom-bavaka miaraka aminao eto indray, ary mbola afaka ihany koa iaino ny fampianarana avy aminao, mandray ny fananaranao, hanavaozana ny fiainanay rehetra. Ko mbola mangataka ny famindramponao ray eo, mba fenoa ny herim-panahy lehibe avy aminao izay rehetra manatrika eto, mba hahafahanay mifantoka tsara miaino ny afatrao, ary ny fonay rehetra tompo mba tobaso ny rahasoanao, ho tonga tany lonaka ny rinin'ny teninao tsara, ary koa mba hitondra voka-tsoa be dia be amin'izay rehetrarehetra ataonay. Isaotra indrindra tompo malalo, dia mitenena aza fa vonona ianao izay zanakao. Amen. Dia mbola ampifaliana mandrakariva ry havana miarabananareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ary mbola ampitiavana ihany koa no hanonana ho antsika tsirairay avy ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo, ary koa ny hery fampiraisana avy amin'ny fanay masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampaherezana ry havana androany dia izay hitantsika ao amin'ny Salamo 4:1. Salamo 4:1 ny andininy faharoa ihany. Salamo 4:1 ny andininy faharoa ihany, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Inona no havaliko an' Jehova noho ny soa rehetra nataony tamiko. Amen. Izany teny fohy dia fohy izany tokoa ry havana, nefa manan-danja tokoa no angalantsika fampaherezana androany ho vatsim-panahintsika. Teny nataony Davida mpanao salamo tokoa io ry havana, ary tokony ho tenenitsika tsirairay avy izao ihany koa, satria raha jerena ny soramandry dia mivaky toy izao hoe fisaorana nataon'izay seky maty nefa novonjen'Andriamanitra. Mendrika sy rariny tokoa ry havana raha toa ka hidera, ankalaza, hanome voninahitra an'Andriamanitra isaky ny minitra sy ny segondra isika isan'andro, satria inona tokoa moa ry havana ny lozantsika efa saika nanjoantsika tsirairay avy izao na tamin'ny taona 2024 no jerena, ary hita ankehitriny amin'izao fotoana izao fa tena mbola niomby mihoatra noho tamin'izany 2024 izany indray io valana rehetina io. Kanefa noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika, noho ny fiarovana antsika manokana tsirairay avy, noho ny famindrampony amintsika ry havana, dia mbola indreto isika mianakavy velona atrapamonjeny, mbola afaka indray miona miombom-bavaka miaraka amin'ny eto androany. Izy amintsika rehetra izao ihany koa ry havana no tsy resy lahatra, fa fahasoavana be dia be tokoa ny izany hoe mbola manana hery sy tanjaka ary fahasalamana ankehitriny. Mbola fahasoavana ihany koa, mbola ahafahantsika miombom-bavaka tahaka izao, enina dia eo aza ny fahasarotana amin'ny fiangonana, ary mbola fahasoavan'Andriamanitra ihany koa, na dia eo aza ny olana narakasa, ny fahasahiranana marobe, dia mino angamba ry havana fa tsy misy na dia iray amintsika aza mbola diso vavana angatsika fatana. Mbola tsy misy koa angamba tamintsika ka hoe tsy nahatanteraka ny adidy rehetra tokony antsoroantsika eo amin'ny ankonantsika. Tokony ho tsapantsika tsara ihany koa ry havana fa fahasoavan-dehibe ny izany hoe nomen'Andriamanitra mpitandrina marobe ampahery antsika amin'izao fotoana sarotra izao. Nomen'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra marobe isika, mbola mampianatra antsika avokoa ny sitrapon'Andriamanitra, mitondra ny afatr'Andriamanitra ho antsika isan'andro. Enina dia tena tsy mendrika azy isika. Nomen'Andriamanitra antsika izany rehetrarehetra izany ry havana, satria fantany fa tena mila an'izany ny olona ankehitriny. Tsy tsapantsika angamba izany satria tena be dia be ny ry havana amin'izao fotoana izao hoe tena misy tokoa izany olona amin'izao andro farany izao tsy mbola tsy mahalala hoe izy zany ny Andriamanitra izany.
tsy mahalala ny fisian'izany Jesosy zany akory. Tena mampahory ry havana zany hoe mahenon'olona miteny hoe c'est qui l'éternel. Misy ange zany ry havana any aminareo any ampitany ary eto aminay eto Madagasikara ihany koa. Hoy ny tenin'Andriamanitra ry havana hoe ninona fahamarinana zay everitsika fananantsika. Izay rehetra irereantsika ka anaovantsika tsinotsinona ny hafa. Satria tsika angamba mihevitra fa ho tanteraka tsy manan-kilema. Dia hoy ny Tompo amintsika androany hoe tahaka ny lamba miosondra eo anatrehantsika eo anatrehan'izany rehetra zany. Tsarovy tokoa ry havana fa raha hitady ny antony izay anamelohana antsika ny Tompo dia tena hita be dia be tokoa izy. Tena ho be dia be tokoa ny zavatra ahafahana afaka anamelohana Andriamanitra antsika. Saingy tsy nanao an'izany ny Tompo fa nisafidy anarona fahasoavana, nisafidy fiantrana ho antsika mandrakariva Andriamanitra. Amin'izao fotoana katoko ny Pasika izao ry havana dia tena tian'Andriamanitra ho tsapantsika tsirairay avy tokoa zany hoe hatraiza zany fitiavan'Andriamanitra antsika izany, hatraiza zany fiantran'Andriamanitra antsika izany, hatraiza zany fanasoavan'Andriamanitra antsika izany. Tsarovy anie ry havana fa sanatria akory tsy hoe aitraitra fa tena mbola fitiavan'Andriamanitra antsika ihany koa no nanekeny anolorana ilay zanan'ilay tokana mba ampidinina ety an-tany mba hamonjena asy anao hoe mba azahoantsika tsirairay avy famelan'ny kely pe. Mety tsy takatry ny saintsika ihany koa angamba hoe ilay vidy lafo be alohan'i Jesosy Kristy mba hamonjena antsika tsirairay avy. Tsy tapatsika angamba zany hoe niaritra kapoka mangiry kapoka tena naparary faratampony anie Jesosy niaritra fangiry firina faratampony anie Jesosy ary niafara tamin'ny fahafatesana mihitsy ary zany faharetana na nianjady tamin'i Jesosy zany. Tsy tokony hitsetsetra fotsiny isika ry havana ao anatrehan'izany fa tokony handiny tena mafy mihitsy ary tokony hiteny mihitsy androany hoe inona no avaliko anao Andriamanitra amin'izany fitiavana tsy roa amantany natolotra ao anay izany. Dia sanatria ve ry havana dia mbola hota ihany no ho avalitsika an'Andriamanitra? Dia mbola sanatria ve ho tsy fankatoavana ihany? Sanatria koa ve dia mbola tsy fantanterahana ny didiny ihany? Fa mbola izay mahafinaritra antsika ihany, izay mbola mampetipety ny fiainantsika ihany no ataontsika? Tsy mandiny tena ry havana. Zany raha toaka mbola izany ihany no tanterakitsika dia tsarovy tsara. Ataovy ao an-tsaina fa mbola tsy tsapantsika izany ilay fitiavan'Andriamanitra antsika. Mbola tsy tsapantsika ilay fiantrano sy ny fanasoavany antsika isan'andro. Mbola tsy tsapantsika hoe miaro antsika amin'izay rehetra ataontsika sy izay rehetra alehantsika ny Andriamanitra. Tsy tsapantsika mihitsy angamba hoe ny fahasoavan'Andriamanitra nie no mbola mampijoro antsika tsirairay avy toy izao ry havana. Ny fahasoavan'Andriamanitra mbola nahafahantsika manohitra izao rehetra zavatra miseho amin'ny fiainantsika izao. Ary mbola io fahasoavan'Andriamanitra io ihany koa mbola niaro ny aintsika tsy hidina ny andavaka ry havana. Azadino fanaoviana ilay Andriamanitra raintsika ry havana dia tsy manana drafitra ratsy ho antsika zanany izany. Fa izay rehetra nataony dia tsara avokoa. Noho izany re mendrika isaorana sy omem-boninahitra isan'andro Andriamanitra. Tokony handiny tena lalina isika eo anatrehan'ny fitiavan'Andriamanitra. Ka tokony afotsika ny fomba ratsitsika rehetra, ny fanaontsika ratsy rehetra ka hanavao ny fanoloran-tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra isika mba ho tia azy amin'ny fotsika rehetra, hankatoa azy hanaja ny didiny rehetra, hanompo azy araka ny faraherintsika rehetra ihany koa. Oka isika tsy hisy teny mihitsy ry havana amin'izao fotoana izao hoe tsy ho tratran'izany loza izany aho hoe zany ne mpanan-karena, zao ane manam-pahaizana, zao ane manotanjaka be. Afantatsika moa ry havana fa be dia be ane eraky izao tontolo izao amin'izao fotoana izao ny mpanan-karena, ny olona manan-daza, ny olona manam-boninahitra amin'ny lafo ny arety mandringan'io. Zany hoe tsy azo vidim-bola ny aina, tsy azo vidim-bola ny fahavelomana ry havana. Ary ny zavatra azo lazaina aza dia izao hoe tsy azo vidim-bola na ampidinan'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy tety an-tany mba hamonjena mpanavotana asy anao. Tsy voavidim-bola mandrakizay izany. Ao amin'ny Kolosianina toko voalohany ny 5:10 ka hatrany amin'ny 7:10 avalava kely ihany rehefa any an-trano vakitsika dia milaza momba an'i Jesosy Kristy iray manontolo, milaza ny fitiavan'Andriamanitra sy ny zavatra nataon'Andriamanitra taminy. Fa eo amin'ny 9:9 tapany by dia milaza fa Jesosy Kristy no nahariana ny zavatra rehetra ho izy sady ho azy izany.
kanefa dia nafon'Andriamanitra nabidinina tetỳ an-tany Jesosy Kristy ilay zanan'ilay tokana mba hamonjy antsika tsirairay avy, isika ilay mpanota, isika ilay mpandainga, isika ilay mpijangajanga, isika ilay feno favetavetana ry havana. Ary tsy mba ireo zavatra noharian'Andriamanitra ho azy kory ne nomeno antsika fa tena ny tenan Jesosy Kristy mihitsy. Isika nefa ilay tsy fankatohan'Andriamanitra, isika ilay mpaniratsira, isika ilay manao izay tiantsika rehetra fa tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsarovy nefa ry havana fa Davida mpanao salamo, ilay niteny an'io salamo 120 io, mitovy tahaka antsika anie io tsy tanteraka koa anie izy nanao izay rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra koa Davida ry havana. Kanefa izy dia nahatsapa fa tsy nokapohan'Andriamanitra, nahatsapa izy fa tsy mba nifaizin'Andriamanitra, tsy naringan'Andriamanitra ihany koa fa novelominy hatrany hatrany, novahany ny olona rehetra, navelan'Andriamanitra ny elony, notolorany izay rehetra niriny Davida mpanao salamo. Ka tonga saina tokoa Davida ry havana teo anatrehan'izany rehetra zany dia niteny hoe be dia be loatra zany fitiavan'Andriamanitra izany, ka ezaka aho tsy hijanona intsony amin'ity toerana feno faratsiana, feno fandrafisana n'Andriamanitra misy izao intsony. Tsapany mantsy ry havana fa be dia be tokoa ny aretina nandalo teo aminazy, teo amin'ny fiainany, fa tsy navelan'Andriamanitra nandavo azy izany. Be dia be ny olana ny sedra mafy nisy teo amin'ny fiainany fa tsy navelan'Andriamanitra nanala baraka azy izany. Anky avaky ny teny Davida nanao hoe inona no avaliko an'Andriamanitra eo anoloan'izao soa rehetra nataony tamiko izao. Androany koa ry havana mba maniry ny tompo ahita olona toy ny Davida mpanao salamo, ka olona mba tena mahatsapa tokoa fa ratsy ny famindrapom-pon'Andriamanitra, ratsy ny fitiavan'Andriamanitra, ratsy ny fiarovan'Andriamanitra, efa maty ny arety mandringana tanteraka tokoa. Efa tsy toy izao tsony ny fiainan'izany olona izany. Izany ny olona mba irin'Andriamanitra ho hita amin'izao fotoana izao ry havana. Isika ny mba irin'Andriamanitra anana toetra tahaka ny Davida, isika mba tian'Andriamanitra ho hita anana an'izany amin'izao fotoana izao. Tsarovy ry havana fa tena ompon'Andriamanitra tokoa ny isika malagasy rehetra, ary manana fikasana manokana mihitsy izy, indrindra ho antsika kristianina nanolo tena ho azy. Tokony mba ho ompontsika tanteraka ry havana. Ilay voalaza ao amin'ny Jaona 7:17 manao hoe fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao amin'izao tontolo izao hanameloko azy, fa mba hamonjena izao tontolo izao. Izany hoe sanatria Jesosy Kristy nirahana tetỳ an-tany mba hitondra fahafatesana, sanatria tsy hitondra olana na koa ny nampidinina tetỳ niaraka tamin'ny fahatezerana, fa kosa mba nampidinina nitondra famonjena Jesosy mba ho antsika tsirairay avy, ka tsy hisy overy isika rehetra izay misy mino azy fanana fiainana mandrakizay. Ary tsy famonjena ity an-tany ihany ry havana fa tena famonjena hatrany amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy. Koa samia mandiny tena tsara daholo isika ry havana, samia mieritreritra hoe iza moa no everitsika ho tiantsika mihoatra no Andriamanitra, iza ny olona everitsika fa hazaka ny ditratsika, ny fahalementsika tahaka an'Andriamanitra. Noho izany dia mendrika sy rariny loatra ry havana. Raha tokony hanavao ny fanoloran-tenantsika amin'Andriamanitra isika isanandro. Tokony hifikitra sy hifamatotra mafy amin'Andriamanitra isika isanandro amin'ny alalan'ny vavaka ka tsy reraka, amin'ny alalan'ny fandiniana ny teniny, amin'ny alalan'ny fibebana sy ny fifonana, ary koa ny fiderana, ny fankalazana ary ny fanomezam-boninahitra azy no ny soa rehetra, ny fiarovany ny antsika isanandro. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Hivavaka isika. Mankasitraka indrindra ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina satria tena fitiavana tsy roa manontany tokoa. Tsy voavidy vola mankarena tokoa no natolotra ho anay zanaka ho asan'ny tananao rehetra. Ka tsy mba nifidy tavan'olona ianao tamin'izany Jesosy eo, fa izay rehetra dia samy nisitraka izany famonjena sy famelan-keloka nentin'ilay zanaka lahy tokanao Andriamanitra, fonao nalefa nidina tetỳ an-tany mba hanavotana anay rehetra. Tsy mba ireo zavatra rehetra no arinao azy tokoa tompo no nomenao hamonjenanay, fa ny tenany tokoa mba nomenao hanavotana anay ilay mpanota tsy mendrika, ilay mpaniratsira sy mpankatohanao. Mendry sy mangayay izay Jesosy eo anatrehan'izany rehetra izany. Ka izany no nahatonga sainanay niteny androany hoe tompo, inona re no avalinay anao no ny soa rehetra izay nomenao anay. Resy lahatra tokoa mantsy izay Andriamanitra eo androany.
Ka naiza le anay dia tsy hita olona tianay tahaka anao izay. Tsy hita olona azaka ny ditranay sy ny fahalemenay tahaka anao izay. Mankasitraka indrindra Tompo malalo. Fa eniky ny fitiavanao sy ny famindramponao izay. Ankehitriny izay dia tapa-kevitra tokoa anao izay faraherinay rehetra mba hamalina fitiavana anao Andriamanitro. Vonina n'olona izay tsara indrindra ao aminay izay mba hifalianao. Tsy hijanona intsony amin'ilay toerana feno faharatsiana, ilay toerana feno fandrafisana anao, feno fahavetavetana maro tokoa izay. Fa kosa hiverinao amin'ilay fitiavana voalohany hitiavanay anao, ka ho tianao, hanaja anao, hankatianao, hankatoanao, hanompo anao ampitiavana amin'ny herinay rehetra ray manontolo. Hifamatotra sy fandray aminao tanteraka, amin'ny alalan'ny vavaka sy fandiniana ny teninao, amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny fifonana tanteraka aminao. Mety tsy fanaraka amin'ny habeny voninahitra ao angambro izany Tompo malala, nefa remba raiso hoe raiso fa vokatry ny fonay tanteraka, ary ho tanterahanay amin'ny alalan'ny fanampiny fanahy masinao. Amen. Raiso ampinoana ry havana ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Andriamanitry ny fahasoavana rehetra, izay efa niantso anareo amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy. Rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Ary hiteny aminareo androany hoe, mandehana, aza matahotra, aza mierikerika akory, fa izaho momba anareo amandra-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ho tanteraka tokoa izany, amin'ny anaran'ny Ray, ny Zanaka, ary ny Fanahy Masina.